andininy fahavalo. Ampangainao fa mandika lalàna hono. Zaho manokana aloha dia mandata teraka an'izany satria mba agnisan'ny hoe fanandinidinika ny lalàna io ihany. Io lalàna io moa zany dia marena fa afeninareo izy io, ataonareo amin'ny teny frantsay. Dia nareo mpiasa amin'ny tribunaly ihany no mahay io resaky lalàna io. Fa raha izahay vahoaka madinika tsy mahay io resaky lalàna io zahay. Ary zay mihitsy mahatonga anay migadragadra fahatany io noho ny tsy fahaizanareo, tsy fanaboahanareo an'io. Ary raha hiampangananay avoakanareo gazety. Fa raha resaky lalàna, io tsy raha aboakanareo gazety io lalàna io hoe zao lalàna voalohany, zao lalàna faharoa, zao lalàna. Io tsy raha aboakanareo gazety io. Fa raha fagnenjehana anay, fagnaratsiana anay, io ataonareo gazety mba ho hitam-pirenena. Ka mikasika ny lalàna, zaho isan'ny mba nandalindalina lalina momba ny lalàna. Ka mahay, tsy dia tena mahay izy jiaby, fa mba mahay kely aho zay tokony hifezako ny fiainako zany mba tsy hagadragadra fahatany ahy. Zaho manokana tompoko dia mariko eto fa tsy mandika lalàna zany. Satria mba nianarako kely io lalàna io zany, ezahako, tandremako eo amin'ny fiainako. Fa eto koa zany dia magnentana anareo koa hoe mba hampianaro ny hafa koa io lalàna io mba hifehezan'ny olona rehetra amin'ny tenany. Dia mikasika zay lalàna zay raha izaho manokana matokisa fa miezaka mitandrina ny lalàna io ary tsy handika ny lalàna io. Tsy hoe lalàna io ihany fa na ny lalànan'ny baiboly, na ny lalànan'ny ray aman-dreny, na ny lalànan'ny fiarahamonina, na ny lalànan'ny fianakaviana, lalàna iraisam-pirenena, dia mitandrina amin'izany aho mba hisian'ny filaminana, mba hisian'ny fanajana, mba hisian'ny fiarahamonina. Zaho manokana dia tena mitandrina zay lalàna zay. Ka eto aho dia manao fanambarana fa tsy mandika lalàna ao tompoko. Raha misy moa ny lalàna zay midikaviko dia ampafantaro ahy. Manahaky baiboly reny anie, tsy azo atao ny mangalatsy, tsy azo atao mijangajanga dia ampafantaro ny pastera hoe aza mijangajanga dia tsy manao an'izany ny kristiana. Ka ampafantaro ahy ny lalàna zay midikaviko mba hahatonga ahy tsy hanao an'izany amin'ny manaraka. Ka eto aho dia mampilaza fa tsy manao an'izany no tenako tompoko. Ary vonona hitandrina zay mba teny fa fantatro ao anatin'ny lalàna. Ka zay zany momba ny lalàna, ka dia mankasitraka anao hatramin'ny farany nagnaraka ny fandaharana teto Tavarao Sasatra.